Ny thé vert na dité maitso dia manala ny tavy amin'ny fomba natoraly aloha voalohany indrindra. Tsy azo lavina fa ny fikolokoloana ny vatana no antoka iray ananana bika manendrika mirafidrafitra tsara. Na izany aza nefa mora ampitanenana izany fa sarosarotra ihany manatanteraka azy. Isan'ny afaka manampy-betsaka amin'izany ny natiora sy ny zavaboary ao aminy amin'ny alalan'ireny zava-maniry isan-karazany ireny. Raha ny tena marina dia tsy tena izay mampihena izay loatra no asan'ny zava-maniry. Karazan'ny fanampiana ihany no ataony amin'ny alalan'ny fanadiovana ny ao anatiny ohatra na ny fanetsemana ny faharenesana anohanana na ny coupe-fin izany. Matetika mantsika no mitady fahagakana. Ankoatra ny fanampiana amin'ny fiainana dia azahoana tombotsoa hafa ihany koa ny zava-maniry. Mety manatsara ny fikorinan'ny rà izy, manadio ny ao anatiny ary mandanjalanja ny abetsaky ny tavy sy ny siramamy miditra ao amin'ny vatantsika. Maromaro ihany ireo karazana zava-maniry izay mety ampahifa saingy ny dité maitso no horesahantsika manokana anio. Ny sinoa moa no tena mankafy azy ity ary izao vao manomboka hitan'ny olona ny tsiambaratelony. Tena mampahita tokoa mantsy ny thé vert satria dia manamora ny fandevonan-kanina sy ny asan'ny tsinaizany. Ny soa azo avy aminy ary avy any amin'ny tany namoronan'ny tany Azia no fiaviany dité maitso na ny thé vert amin'ny ankapobeny. Be ala maitso koa amin'ireny faritra be orana ireny ka manan-karena fangaro kokoa ny dité maitso avy any Azia. Manatsara ny fandevonan-kanina ny dité maitso, manaisotra aingana ny tavy izay angon'ny vatana ho fiandry. Misy ny antsoina hoe flavonoïde ihany koa ao anatin'ny dité maitso. Manatsara sy manamora ny fialan'ny tavy amin'ny fomba natoraly izy io, izany hoe amin'ny alalan'ny hatsembohana no sy ny maloto avoakan'ny vatana no ivoahany. Ny kafeina kosa izay mbola hita ao anatiny ihany dia miantraika amin'ny vatana any amin'ny atidoha ary isan'ny mampitsonika vetivety ny tavy ihany koa. Mety tsara ho an'ny fahasalamana ary ny bika aman'endrika araka izany ny fisotroana dité maitso. Tsy ampihena nefa ny fisotroana azy io fotsiny fa ahitam-bokany kokoa raha ampiarahana amin'ny rejima na ny fampahizan-tena izany. Misy nefa ny fitandremana tsy maintsy ataontsika ara-pahasalamana miaraka an'izany fihinanana sy fisotroana dité maitso izany. Na dia miasa asoa ara ny vatantsika toy izany aneza dia nefa ny zava-maniry dia tsara loatra ny manararaotra be ny amin'ny fisotroana azy ireny. Ny zava-maniry mampivalana sy mampivalan-drano matetika no tena tiana hotsindriana eto. Mety hahatonga ny vatana tsy ho ampy rano mantsy ny fisotroana azy be loatra. Efa mizaka izay fiantraikany ratsy izay ny vatana rehefa mahatsiaro tena ho fanipanina sy toereraka be rehefa misotro azy ireny. Ireo vehivavy mitondra vohoka sy mampinono ihany koa no tena tokony hitandrina be amin'ny fampiasana itony karazana tambavy itony. Na ahoana nefa tsy sasatra izay ny mampiatsy fa mialohan'ny anaovana rejima dia tsara foana aloha ny manantona mpitsabo izahana ifotony ny toe-pahasalamanao. Mety ho mpitsabo ihany koa aza no afaka manolo-kevitra anao ny amin'izay rejima mifanaraka tsara amin'ny toe-batanao fa ny mampahafantatra ireo karazana fomba fampianana no tena misy ihany no anjaranay dia mazotoara misotro dité vert fa io manala ny tavy amin'ny fomba natoraly ho antsika izay te ahy ihany koa.